No tanterahina atao amin'ny FJKM Ambohitra Raba ny alahady lasa teo ny fanokafany tao mpanabeazana skotisma 524 424 teo nivo ny mpanazava stily ary ao anatin'ny faritany Analamanga avaratra. Efa fomba fanao eo anivon'ny fitezana scout manokatra amin'ny fomba ofisialy ny topitezana ary misy ihany koa ny famaranana izany topitezana izany. Tao amin'ny FJKM Ambohitra Raba no tanterana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny topitezana scout any mpanazava stily faritany Analamanga avaratra. Nisy ny fanompo-pivavahana izay notarian'ireo tompon'andraikitra mpitantana ny mpanazava stily faritany avaratra ary fanompo-pivavahana ekumenika no notanterahana satria avy amin'ny fiangonana samihafa ireo mpikambana ao anatin'ny skoto. Nandritra izany dia nisy ireo fomba fanao mampiavaka ny skoto nanamariana ny fisokafan'ity tompanabeazana ity. Natolotra sy naseho ny mpikambana tamin'ny fotoana io koa ireo filoha rehetra manana andraikitra sy filoha miara-miasa amin'ny faritany. Marobe ireo mpikambana skoto nanatrika ity fanokafana ny tompanabeazana ity ary isan'ny tonga nanome voninahitra ny fotoana ihany koa ny solotena avy amin'ny fobe mpanazava stily eto ka ny fobe tily eto Madagasikara mihitsy no tonga teny atoerana. Ny fikambanana mpanazava stily moa dia miombana amin'ny fanabeazana tanora zazalahy zazavavy mba hahatonga azy ireo ho vavolombelon'i Jesoa Kristy, olom-pirenena vanona ary ho andron'ny fianakaviana. Nomariana tamin'ity fotoana ity ny fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taonan'ny mpanazava sy ny fahafitopolo taonan'ny afo ary natolotra ny komity mpankalazana eo anivon'ny faritany Analamanga avaratra. Ny loha hevitra voizin'ny fikambanana mpanazava stily Analamanga avaratra amin'ny tompanabeazana vaovao ity dia ny hoe faritany mianatra ny asa tsara, anisan'izany ny fampitomboana ny asan'ireo beazina ato anatin'ny fikambanana mpanazava stily.